Alahady faraka amin'ny 30 Jolay 2022 magnano mbalatsara topoko lahy mbalatsara topoko vavy tonga amin'ny fotoana ny fampalalama antsika aseneno magnaraka ny antsipriam-baovao antsika hatramin'ny farany eto amin'ny radio antsin'ny filazantsara amin'ny ity androany ity. Tutosany zoma fa 20 Jolay 2022 lasa igny ny fametagna équisson des bras ho an'ireo polisy vaovao misy 70 izay magnampisa ni police ao amin'ny FIP na ny ery Vonjitetra eto tapitaran'ny ny Antsiranana. Ireto police vaovao iasa ao amin'ny FIP ireto dia misana ny fatra ato amin'ny fatra diana hoy nambaran'ny talempatra ny filaminam-bahoaka tamindritra io fotoagna io. Nezaneza ny toerana izay antsoina azy ireo dia vonona mandrakariva ireo police misy 70 izay nanampisa ny FIP eto Antsiranana ity raha ny fangazavana. Zaya fomba fanao atao police nationale amin'ny faharoa fanolorana ny atao hoe émission zay amatarana ny police vaovao vao affecté atao amin'ny FIP rehefa avy nisedra ny formation zay nataony naditry ny volana vitsivitsy dia raisina amin'ny fomba ofisialy zareo zay vao tena hoe police miasa atao amin'ny hery Vonjitaitra marina. Ny afatra zalahy dia zao arabaina aloha nareo fa vita soma tsara zay fisedrana rehetrarehetra. Misy antony ny antony nanaovana an'ireny fisedrana reny satria zany FIP zany dia tandroka hiaro ny vosiny ary tena andrandray ny firenena, andrandray ny vahoaka amin'ny fanatanterahana ny asany. Maleova mahalasana ianareo amin'ny adidy sy andraikitra maventy zay apetraka aminareo satria tsy moramora zany mitandro ny filaminana zany, tsy moramora zany mametraka filaminana zany, tsy maintsy miainga avy aty amintsika ny discipline, tsy maintsy miainga avy aty amintsika ny fanatanterahana ny asa rehetrarehetra mba ahafahantsika mandamina ny tanàna. Ka dia mino sy manantena zay fa tsy andaratry ny biandohanareo fanao ny asanareo atsakany sy andavany araky ny baiko na ny instruction zay omenanareo. Ka dia ny teniko zany dia tsodrano manareo rehetrarehetra mba azo fahasalamana hery tandraka hotahin'Andriamanitra avita soma tsara ny adidy sy andraikitra zay apetraka aminareo. Ny FIP dia azo lazaina fa anampiana tamin'ity taona ity isorana amin'ny fitondrana foibe zany satria niampy niampy 70 ny FIP zany misy ny finiavana avy amin'ny fitondrana foibe zany zay anamafy ny fandriam-pahalemana amin'ity faritra Gego ity. Ary ianareo FIP dia azadiny fa manana compétence régionale zany hoe manerana ny diana. Ka rehefa misy lananareo any Nosy be mandeha ianareo, misy lananareo Ambanja mandeha ianareo, misy lananareo Ambilobe mandeha ianareo, na mety misy lananareo koa any amin'ny faritra sasany akaiky atsika Sofia Sambava faritra Sava mandeha ianareo ka aoka atao. Ny lafiny fanatanjahan-tegna no anoitsika ny fampalalam-baovao amin'ity androany ity fa ny resaka ligue karaté do ato amin'ny fatra diana no resantsika ao anatin'izany fanatanjahan-tegna izany. Ny fampiroboroboana ny karaté ato amin'ny fatra diana no agnisan'ny tanjony filoha Shamsidine Kamil Hussein izay voafidy hitantagna ity ligue karaté do ity ato amin'ny fatra diana manitra ny efatra taogno. Mitady ny fomba rehetra ampandrosoana ity taranja ity aty amin'ny fatra diana ny tegnany ary atonga ny fatra diana oriarian'ny Madagasikara amin'ity ligue karaté do ity no agnisan'ny tanjony ity filoha izay mitantagna ny ligue karaté ato amin'ny fatra diana ity.
manologna izany indrindra dia nanolotra diplôme mifagnaraka amin'ny grade izy anagnany mpikambagna ny tegnany ny zoma fa 20 Jolay 2024 lasa igny. Eo ihany koa ny fanolorana passeport izay ahafahany tsirairay avy mivezivezy amin'ny toerana maro samihafa izay amonjegna ny compétition makasika ity ligue karaté do ity. Ankoatran'izany dia nizara fitaovagna maro samihafa ihany koa ny tegnany izay indesigny mampandroso ny fikambanany ligue karaté do ato amin'ny faritra Diana. Faharoy magnaraka zegny anondro diplôme zay matematiky atsika hatrizay misy premier temps deuxième temps fa carte fotsiny misy tamitsika misy carte de oloatra fa zany hoe mariky fo magnambara izy premier dan jo io zegny tafiresaka tsara ty tamin'za debris ao daholo zegny diplôme fédéral tsirairay irigna koa zegny io tsy diplôme anaovana amin'ny examen fa diplôme zany hoe haiko tsara fanao première dan haiko tsara fanao deuxième dan troisième dan etc. de natao zegny le diplôme fédéral izy io mba tantara mipetraka koa aminareo agnatin'ny tokantragnonareo. Nankasitraka miezaka lehibe izay ataony filohan'ny ligue karaté do ato amin'ny faritra Diana ity ny chef service direction régionale de la jeunesse et sport ato amin'ny faritra Diana. Izao zavatra izao dia ho mariky ny famposiagna ny tsirairay avy indrindra fa ireo mpisehatra ao anatin'ity taranja ity mba hanana fahazotoagna amin'ny fagnatanteragna ity taranja ligue karaté do izay ho reharehan'ny faritra Diana indrindra fa ny antsiranana. Hoy ny chef service direction régionale de la jeunesse et sport. Zay entinao amin'ny maholombavaonao dia isoranao irakoeran'izay zao fagnatsarana fanorona fitaovana zay ataonao amin'reto zandry namanao reto zay mampirisika bebe kokoa ny risiko zay fanagnan'izy ireo mba hitondra avo kokoa ny lazan'izany karaté aty antsiranana zany. Ka dia misaotra betsaka ny votre président sy zay rehetra membre de bureau zay fa tegna zava-dehibe izao zavatra hitanay eto ambony latabatra zao ka dia maromaro sala amireto ary hita fa endrika miramirana ny antsika eto zao manologna reto zavatra atolotro andreo président ho antsika rehetra zao. Ankoatra ny fizaragna diplôme sy passeport ho an'ireo mpisehatra ao agnatin'ny ligue karaté do ity dia nagnambara ihany koa maître Shamsidine Kamil Hussein filohan'ny ligue karaté do ato amin'ny faritra Diana fa mitaky fagnajagna eo amin'ny fomba fikoragnana sy ny sisa ity fikambanana ity ka nentagniny manokana ireo rehetra zay mpikambagna mba agnaja ny lalàna mifehy ny fikambanany ligue karaté do. Ankoatra izay dia nagnambara ihany koa izy fanokatra dajo vaovao eto atapitanan'ny antsiranana izay indesigny mampandroso ity fikambanany ligue karaté do ato amin'ny faritra Diana ity raha ny fagnazavany. Araitsika antsaka sy andavana zegny le fivolagnana amin'ny dojokony igny izy koa niany afaka atsika ny magnano fivoriagna afaka atsika magnano karaté amin'ny club tsisy sarany finakosy ity fa amin'ny fomba fifagnajana zahaizantsika jiaby fa tao ny mpiran'ny karaté voateny isaka misy raha ataotsika mampiasa zao tsika isaka misy entraînement ataotsika misalie zao tsika tsy hoe manompo izy fa misalie amin'ny fomba fagnajagna le karaté. Donc zegny karaha zegny koa ataotsika mpiarabelogno miaraka magnano karaté tsara mifagnaja tsara mifankatia araka volagna sensei Georges teo mba iroboroboany raha ataotsika ty fa raha ohatra tsika tsy mifankatia raha ohatra tsika tsy mifagnaja raha ohatra tsika zegny fampitsikitsikera araka volagnany sensei Georges teo io baka nahatonga le karaté ty tsy ni avance tadiago teto.
tapitra ny fampiralama vaotsika tompoko lahy sy tompoko vavy mankasitraka anao nagnaraka hatramin'ny farany ny fampiralama vao teto amin'ny radio antsony filazantsara mila manao be mitombo ary lenda noditra izegny magnano veloma ho amin'ny rapitso indray veloma tompoko